Zany ka malagasy de reny mozika tena hoe miaina madio ireny hoentinay arabana ho antsika vahoaka malagasy ihany koa zay manaraka nyty fandarana destination malagasy ty amin'izao fety pirenenantsika na zahoantsika an'izay hoe fety ny fahaleovan-tena ka de faly miaraba antsika re tompoko de hirariana hoe ho finaritra nareo tsy ny maso ihany tsy ny sofina ihany eny fa na any anatiny ihany koa izy ry zareo zay rehefa nisy ny any ihany taty ambadika taty de hoy zahay hoe miaraba anareo avy eo amin'ny telo fangady de mankasitraka sahady amin'izao fanekenareo ny fanasana indrindra hoe amin'izao fety goavana be zao na zahoan'ny Madagasikara n'izany hoe fety ny fahaleovan-teny zany de nareo ihany koa ny anisany andravaka n'ity fiarahantsika ity amin'ity andro anio ity miaraba anareo tompo miaraba anareo araba natratrany saramanitra aloha tsy soritsoritana nareo misy adino hoe fa ho ataotsika amin'ny akapobeana ho an'ny mpanaraka na ho an'ny mpikarakara ato amin'ny record ny amin'ny destination de araba natratrany saramanitra miaraba ny namana i Christian tsy vahiny aminay ihany koa raha miendrika fa amin'ity andro anio ity aloha de ato amin'ny tarika telo fangady de ato indray tsika no mikorana ny anay rehefa mivoy ny kolotsaina malagasy rehefa gasigasy mamy tsara de mety avokoa fa miaraba antsika rehetra miaraba ny mpanaraka ny fandarana ary misaotra sady ny fandraisana ny tarika telo fangady teto amin'ity toerany tsara fafantaritsika ny any tokantrano ihany koa hoe iza ny namana sasany satria raha fahafantarana zany hoe telo fangady zany de enonareo ny ao anatin'ny tarika manoloana ny fahita lavitra nefa ny amin'izao fotoana izao de efatra tsika eto tsy haiko hoe mbola afaka mampiditra vehivavy ve raha imerinasa hoe ho simpo zany any ihany ka atao ihany fa aleo meko anareo ny fitenenana mahakasika an'izay isan'ny tarika zay voateraka rehefa nandeha kelikely nandady nandady de nianatra namindra de na inteny reto ralako reto aloha izy anonona ny anaratra na inteny hony reto ralako reto Marco moa zany ato amin'ny gitariste sa hoe gitara gitara no sady manao feo ihany koa vao miana miteny ihany tsopotsoponina izy de falo miaraba mivoaka manontolo aloha zay manaraka ny ty asaramanitra ty fa manitra tokoa ny asara satria efa fahaizam-polo taona moa zany na zao tsika fahaleovan-tena de ninanga mba za mifoy indrindra ato fa ny anara koa foy ihany koa ohatrana moda mpikirakira amin'ny valia saotra le tsy moda mankasitraka mankasitraka anareo efatra amin'ny rahalama zay fetiny andro zay moa zany de tsy afaka hoe satry de satry ny ekipa ny destination malagasy hoe hiaraka eto avokoa ianareo enina amin'ny rahalahy raha tsy diso zay enina amin'ny rahalahy zay marina tokoa zany fa ny fitombita tsy maleo misampona de tsy afaka nanatrika izy mirahalahy aloha noho ny antony zay aloha hijanona ho any aloha ny antony fa na izanona tsy zany ny fetifety foana io moa le teny zokobe dama zay tadidiko hoe misy ny teny hoe hoy anakiroa sisinareo de hoy izy hoe mbola misy anakiroa zay de raisiko ihany zay teny zay androany mbola misy anaky efatra zay raha ireny raha nanokavatsika azy ireny kosa aloha de tena hoe fety de irariana hoe hatramin'ny farany ianareo ny anaraka anay fa de tena ho fety be tokoa ty fa zao tsidikitsika ihany fa araka ny tenen'ny moda teo fa enimpolo de hoy hoe fa enina amby enimpolo ny nazahoantsika ny fahaleovan-tena ary ny loha hevitra niraisina tamin'ity taona ity de hoe fanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara raha tonga de hitodika any amin'ny tarika satria zay zao ny irariana ihany koa ho an'ireo mpijery ary zay koa ny firarian-tsoa eto amin'ny destination malagasy zay hoentiko isan'andro hoe engane mba ovao tsara ihany koa ny isa tokantrano satria zay foana le teneniko hoe isam-batana de avy eo miampita tsikelikely fa iza tonga de mijery hoe ka le firenena mihitsy de raha toka mitodika aty amin'ny tarika de ahoana ny andraisanareo an'izay raha toka ao anatin'ny tarika hoe fanavaozana ny fandrosoan'ny tarika telo fangady zany de raha oharina amin'ilay rivotra ianantsika amin'izao fotoana izao mbola inona ihany no havaozana avy hatrany de zay ny lohatenin'ny hira ho atolotra eo manaraka eto havaozy
havaozy hira izy io a hira efa elaela kely ihany ary hira somary mitaraina mangataka sy mitalao a fa avaozy ny toetsaina avaozy ny zavatra rehetra tonga mifanavaozana tokoa tsika androany de atolotra izy androany ary mino zay fa iaino nyty hira ty tsara mihitsy ianareo a havaozy ny lohateniny zahay moa zany de miezaka ihany ko satria am'ty taona ty zahay a dia feno 3 taona ny tarika de ao anatiny ny ivony fankalazana mihitsy zay zany ao anatin'izay fa 3 taona zay anatin'izay fa 3 taona zay zany a de hiarakalaza mivaoaka malagasy ny fa 9 taona ny faleovatena ny tarika telo fangady mety ve zany izy mety zany Mety zany, mety tsara eny ary avy hatrany ary aloha tonga de hoarahantsika zay mozika zay de avy eo ndray tsika miverineto mitafatafa miaraka am'zareo avy eo amin'ny tarika telo fangady nakaiky toerana mihitsy satria mbola ho lafo ty tantara mangy ty de hoy aho hoe aleo aloha akaiky toerana tsara mihitsy fa faly foana e gaga zao nareo fa inona raha mampifanitika amin'mirina fa de hoe aravona foana miaraka amin'reto ekipa solide satria fianakavimbe iray isika no eto amin'ity andron'ny fety ty fa zao ny teninareo teo hoe fa 3 taona ny tarika no ankalazaina amin'ity taona ty miaraka mankalaza amin'ity nazahoantsika ny faleovatena fa raha toa ka somary tsy ahivontsika kely ny tantara de hoy aho hoe inona zany le tena hoe hoentinareo marobe manko no miditra ao anatin'ity sehatra ty zany hoe nametraka tantara moa zary ary mbola eo foana ao anatin'izay hoe resaka mozika malagasy fa rehefa nenareo ny asiana resaka de mipetraka foana le hoe mozika madio de eo am'izay manontany tena hoe fa ohatriny ahoana le mozika maloto zany angambany kosa tsy hoe mozika maloto na hoe mozika madio ny fomba fiteny zany a entina ilazana ny hoe miezaka ny manao zavatra tsara de miezaka foana manao zavatra tsara de ny madio ihany koa de madio eo amin'ny sofina ny miaino azy a madio eo amin'ny maso ny mijery azy a de azo atao hoe madio daholo zany fa misy kosa ny maloto eo amin'ny sofiny de misy a mamofopofina fa zao na izany na tsy zany aza anisany nafatarana ny telo fangady a de ny mihira hira fitiavan-tanindrazana de rehefa tonga tahaka an'izao miara-mirona makany daholo ny toe-tsaina sy ny fomba fijeren'ny malagasy manontolo hoe misy ty tanindrazany ty a de tadidin'ny olona ihany koa fa misy telo fangady satria zay no anisany a tena ohatrany hoe napiavaka ny telo fangady izy de mihira ny hira malagasy eo ihany fa manao hira malagasy daholo nge ny rehetra fa le hoe miventy mihitsy an'izay fitiavan-tanindrazana zay manana hira maromaro mihitsy zay milaza an'izay de izay ihany koa ny antony safidinay manokana teto amin'ny destination malagasy ery zareo avy ato amin'ny telo fangady no raisintsika indray amin'ity fety pirenenantsika ity fa mitodika atao hoe Christian raha toa ka afaka valinao indray ty fanontaniako ty satria raha nilaza nareo ihany koa mivezivezy matetika ary solotenany zany hoe firenena malagasy raha any ivelany any fa somary averiko kely ihany hoe ny fandaharantsika de destination malagasy ary eto ny tena ahitana an'ireo karazana hoe hira maro loko araka n'ireny fampahafantarana isan'andro reny aiza reny amin'izao ny anjara toeran'ilay kolontsaina malagasy na le hira malagasy raha toa ka hoe omena na ho aparitaka amin'ny zandry tanora zay ao anatin'izay hoe fanavaozana na fivoarana tena maromarona koa raha eo amin'ny sehatry ny ara-mozika miresana ny any tarika telo fangady manokana aloha zany tsy mbola niova roa nle ataontsika hoe ohatrany hoe teny fanomezana fomba efa natao de tsy miala am'izay le tsy miala moa zany tsy miala am'ilay mifototra am'ilay fototra mahamalagasy ny fanaovan'ny telo fangady mozika tsy de napetraka loatra hoe tsy maintsy varotra no atao tsy maintsy akalaza tena no atao fa raisin'ny tarika toy ny adidy tena adidy mihitsy adidy ho an'ny tanindrazana satria aty amin'ny lafin'ny kolotsaina io ny tena mahamalagasy atsika
de ao anatin'izay kolotsainy zay nefany a ny fanabeazana avy any amin'tony zavakanto tony zany anisan'ny zavatra tena ngeza be tena ngeza be de tsy miala amin'io ny tarika telo fangady na eto atoerana na any ivelany a fa de miezaka mibaby an'izay adidy zay a indraindray mafimafy a mafimafy satria aky nivoalazantsika matetika hoe ny fitsokany rivotra ny avy any ivelany sy ny sisa fa de mitsofa zay tsoka aloha fa de eo ihany aloha ny tarika telo fangady a mbola mifototra am'izay mahagasy azay satria zay ne no ao anatytsika ao hoe zay no fanahintsika zay no manodidina atsika dia miezaka tsy mbola nanany eritreritra mihitsy ny tarika telo fangady hoe andeha hanova gadona ve sa andeha hanova inona sa hanova inona fa de mijanona manaraka ny fizotra ny tantara rehetrarehetra fa mijoro a am'izay fototra mahamalagasy zay foana ny tarika mafy ve le ady atrehana sa mora ihany mafy ka mafy mafy ny ady satria ny fiasan'ny vola koa hoe tsy akilany araky ny tenin'ny Kristian teo hoe tsy voatery hoe iopana amin'ny vola zay mihitsy ny telo fangady a fa noho izay le hoe raha ampilazana azy angamba de hoe iraka missionnaire zany zay a raha zay iala-pitsiny am'izay zay ngamba izy azahoan'ny olona azy kokoa de manana an'izay adidy zay a de ataonay zay minjara brikinay zay a ataonay zay de zarainay zay a de mino zay fa horaisin'ny tanora ary zay momba etaetanay a horaisin'ny tanora izay anjara briky kely ny telo fangady zay de adidina eto amin'ny destination malagasy ihany koa no mampafantatra atsika na mampatsiahy indrindraindrindra no mizara ny zavakanto tahaka izao a satria de anisan'ny fototra iray ahafahantsika mijoro foana manoloana n'ireo kolotsainy hafa na ny kolotsainy vahiny ihany koa no mahamalagasy ny gasy de mozika tahaka izao ndao indray ary fa raha antsika ny mozika antsika manaraka de iny le gasikara fahatelo raha tsy madiso ahy gasikara fahatelo misy antony manokana aveo a le hoe gasikara voalohany sa un ve zany ilazako azy sa hoe mila jaina zay satria ny lohahevitra ny miovaova de ny lohahevitra voalohany a lohahevitra faharoa lohahevitra fahatelo a lohahevitra fahaefatra miresaka momba ny gasikara zay zany le izy fa tsy hoe misy gasikara anankiefatra akory na gasikara anankitelo de iny nenotsika teo iny zao a gasikara lohahevitra fahatelo a de nataonay ny lohateny hoe gasikara fahatelo vavaka ho an'ny gasikara izy iny nenotsika teo a vavaka ho an'ny gasikara iny a satria mila vavaka ihany koa gasikara mivaliny ady izy teo vavaka ho an'ny gasikara satria mila vavaka fa za zany mbola te hisikotra ihany satria matetika ihany koa ny sanganasa tahaka ireny de voadonany any anaty any ary matoa ny haingy zay haingam-panahy izay avy any aminareo telo fangady a de misy antony marina fa hoe fandaharana mozika ty resantsika eto amin'ny destination malagasy ty fa tsika ihany koa de olom-piarahamonina olona miaina eto amin'ny firenena ary samy manana an'izay anjara briky an'izay eto amin'ny firenena ka tsy haiko na mety ve ty teniko ty hoe zay koa zany anisany hoe hiraka no eto ny telo fangady alora angamba asitsika hira ho an'ny vavaka ho an'ty firenentsika ty ny tena marina nge zay mpanakanto nge solom-bavambahoaka zay aloha de tena marina zay izahay ny tena eno tsy hoe zahay ny tena solom-bava anisany mila mitandrina fetim-pirenena ny androanany malagasy rehetra tsy mahazo manangam-pahavalo iny oroka mamy izahay mpanakanto de solom-bavambahoaka zay nytiako apetraka ka ireny aingam-panazy mipetraka ireny a de ny akamaroan'izy ireny a miainga avy any amin'ny fiarahamonina zany hoe niaina ny fiarahamonina izy ireny a de nanohana ny fonay a de iraka ihany zahay mpanakanto mpamorona manoratra an'ireny afatra avy amin'ny fiarahamonina ireny fa raha ny tena marina tena ny fiarahamonina no miresaka an'ireny a de manjary a voarakitra ho hira le izy rehefa avy eo
zay zany raha ohatra ka fitipitinina ny lalana diavin'ny hira anankiray mba tonga azy ho azo enona sy atonga azy afinaritra ny miaino azy. Tsy le filaza izy iny mbola hoenotsika eo ihany koa ny manaraka fa marina hoe eo le fitiava-tanindrazana fa ity mozika ataonareo ity ve diso raha manontany hoe raha miteny hoe ohatrany hoe te andraikitra na hoe anjara brika ihany koa ao anatin'ny tolona fara mozika mahakasika ny fiainam-pirenena mihitsy indray satria tsy aza donoina izay hoe fahaleovantenantsika izay amin'ity tantarandroany ity rehefa miresaka hoe tolona dia voakasika io koa ry zareo avy ao amin'ny manam-pahefana sy ny sisa dia araka ny tenen'ny aja teo hoe izahay anisan'ireo solombavam-bahoaka fa amin'ny alalan'ny feo fa za ohatra ny te hiteny hoe anisany karazana ohatrany hoe hoentina miady ihany koa izy ireny hoe tia izahay dia izao ny zavatra ataponay ato. Ie dia arak'le tenin'ny aja teo solombavam-bahoaka ny mpanakanto fa tafika ihany koa zany ny mpanakanto miady mafy mihitsy. Ny antony mampiady mafy ny mpanakanto isika malagasy efa foiny janary izy ny fitenenana ho nosy. Nosy anankiray nanana ny fototra ny ainany nanana ny fombany nanana ny zavatra fanaony dia mahatsapa amin'izay tsika tiarina fa voatotoana be loatra zay zavatra zay. Be dia be ny zavatra manelingelina an'io tsy iverintsika amin'ireny tolona sy ny sisy ireny fa dia mbola etontsika hatramin'izao ary tena mbola mila ady sezaka tokoa. Dia amin'izay fotoan'izay ny mpanakanto ihany koa dia mitondra hafatra, mitondra fanentanana, mitondra fampatsiahivana indrindrandrindra hoe tsika hoe manana maizy atsika fa sainga samy tompona andraikitra daholo ny tsirairay mba hahafahantsika miaina amin'izany nositsika milamina tsara taringa ity nositsika ity. Ny hahafahanay miteny an'izany efa mba nisy fotoana mpanetretena hivezivezena eran'izao tontolo izao fa dia mbola sanay no milaza fa tsara ity nositsika ity amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy sainga misy an'izay moa zany misy zavatra hafa miditra, misy fanakorontanana kely tsy misy an'izao tsy dia ny mba hany azo ny mpanakanto atao zany dia mba izay mivavaka mba manentana ny olona mba hiverina ho nosy kanto Madagasikara hatramin'izay nosy mahafinaritra dia reo fianarana izy vao mba hiverina amin'izay nosy mahafinaritra azy zay ilamina tsara hianoka an'izany fahatsarany Madagasikara zany itsika rehetra. Dia izay no anisany hoe any amin'ny tononkira koa mbola mampita an'izay. Mampita ny akantony Madagasikara fa mampita ihany koa ny hoe inona ary ny zavatra azontsika hifanampiana satria samy tompona andraikitra daholo isika rehetrarehetra dia samy mba mandray ny adidy aman'andraikitra manandrify ny tsirairay avy. Mankasitraka tompoko soa ihany fa nisy ity fandaharana ity mba ahafahantsika ihany hoe mamerina an'izay fankahirezana ho an'ny tsirairay izay satria tsapa dia tsapa ihany koa amin'izao fotoan'izao noho izay hoe fahalafosan'ny fiainana, fiadiana amin'ny fiainana, ianao mety izay mitazana izao dia mahita ny hatsaraina eto dia velona indray ilay tsika dia hoy izahay hoe velona ihany koa ity mozika antsika malagasy ity raha mbola telo mifangady ihany koa ny telo mifangady dia andao tohizantsika hatrany izay fizarana ny mozika ho any tokantrano izay. Dia ino ny gasikara 2 aminy iny tena hoe zany katatary fa rehefa tena zoina ny hiranareo dia tena hoe mandalo tantara maromaro teto amin'ny firenena mihitsy raha tsy teny fotsiny hoe ireo mahery fony gasikara ireo natoy izao antsika ihany koa raha natoy izao n'ity firenentsika ity ihany koa dia tao anatin'iny hira iny avokoa ohatrany hoe karazana jeritodika ve zany ilazana azy ry aja sa tsy maintsy ny safidy ny hira iny zay satria rariny sy hitsiny loatra raha iray ny hira iny androany satria androanitsika dia mankalaza ny fahaenina amby enimpolo taona n'izany fahaleovantena izay ny ady nataon'ireny malagasy zoky ray aman-drenitsika taloha ireny. Dia ny vidinay mihitsy izy natao androany gasikara faharoa
miresaka ny mientsika tsara nytony teo a miresaka ny hoe azadino izy reny a fa apetrao ambotsika fa taranaka izy reny sika raha tena atao zany ny tantara miaintsika zao a izy reny zany raha resahana ny hoe namon'ny voay de reny namon'ny voay a de isika kehitriny no miravaka fa tsy maninona fa fomba mpiainana zany a tsy voatery hoe androany akory telo fangady mihira de hira foana mandritry ny 300 taona efa tsy otsony izy am'zany de zay a ezahanay foana zany a mba zay le hoe anjara-brika zay le hoe anjara-brika amy zavatra mitranga rehetrarehetra eo fiarahamonina fa tandremo fa manana hira mpitiavana koa zay de manana hira ho an'ny mama zay de mihira ho an'ny hira ho an'ny dady ho an'ny dady zay de manana teo iny zao fa androany aloha ndo mba afantokotsika am'izay falefatena ny Madagasikara ny tombony manotarika telo fangady ihany koa ny de niaina vanim-potoana lavalava zay zany hoe niaina ny tsy toe tany aloha be de manahoana fa fatapatatra ny tantara tany aloha niainanay ny tantara teo ampivoambony de zao zahay manomboka miatrika ady mafimafy satria le zavatra niainanay atram'izay zany miova tsikelikely de zay no mba tombony anananay zany a afaka miverina kely amin'ny tantara zay mampatsiahy afaka ihany koa efa mitondra afatra sady ho an'ny fiainany malagasy amin'ny manaraka zay angambany mety ho gasikara 5 sy 6 sy 7 sy ny 10 izay no irariana satria mety zavatra ho tsara indray mety ho tsara izay mantsy no ametrahana an'le hoe niverimberina foana le gasikara satria io ny ainatsika eto de ho tantaraina miandalana eny arakaraky ny zavatra mitranga ity gasikara malalatsika ity iza ho an'ny mpamorona iza ny mpamorona ao anatin'ny tarika hevitry ny iza no atambatra na niainga taiza le hevitra sa petraka foana ve zao hoe ohatry ny hoe hihaja zao ny lida atao anatin'ny tarika de zay metimety amin'ny haja sa zay metimety amin'ny Christian sa iny koa i moda ohatra tonga avy any de hoe mba ohatry zao koa fahitako azy ity ny mpamorona aloha zany hatreto ampanetretena aloha zany de ny tenako ny anisan'ny mamorona petsaka indrindra zany tsy midika hoe namorona tamin'ny alphabet de hoe nanomboka tany amin'ny A ka hatrany amin'ny Z fa ny angavatỳ amiko ny angam-panahy ny fanoratana fa reto namako reto ireo namako reo a de tena miasa mafy a anisan'ny mahatonga an'ireny ireny a afinaritra ho tonga eny amin'ny sofin'ny mpiaino zany hoe misy ny fiaraha-miasanay zany a zay vao azo inono reny ireny zay no mahatonga anay hoe raha ny fahaelan'ny ny tarika telo fangady zany a de mbola vao efatra ihany ange ny rakikiranay nefa raha izany 3 taona zany tokony faravakely ny mba 20 ny rakikira hitatsika angamba fa misy mpanakanto tena mavita an'izany fa ho anay a tena mandalo dingana be deabe vao vita ny hira anankiray misy herintaona ara ny hira anankiray mbola mifampitady eny 2 taona 3 taona mifampitady eny avy ela hoany mihitsy aloha io hira io fa rehefa tonga indray nefa mipoitra izy amin'ny fotoana ohatr'izany zany nenay ny hira ka zay no mahatonga ny hoe vao efatra fotsiny nenay zao ny rakikira treto satria tena dinihana lalina ary andalovana dingana be deabe zay vao vitany fa azo lazaina hoe mamorona ihany keo zany ny namana satria mampiditra ny atao hoe carry kely sy poivre kely sy sira kely any anatin'le hira mba hatonga azy ho tena mahafinaritra ny fiafarany raha ohatra hoe nitarika amin'izao fotoana izao araka ny tenen'ny aja teo hoe raha 30 taona nisiny zany tokony efa maromaro ihany koa ny rakikira zay vita zany ve midika hoe rehefa isaky ny misy hetsika ataonareo zany na seho ataonareo reny de le hira le efa ao ihany no lalovina sa misy fotoana hoe mety hoe misy hira vaovao fa izahay mpijery sy mpanaraka amin'ny fahitalavitra ohatra ny tsy maharaka fa rehefa any anatin'ireny seho reny ihany zay vao hita misy ka ary manao hira vaovao foana zay fa ny mampalahelo indraindray mialatsiny ampiteniko teo hoe mampalahelo indraindray de zao gasikara foana ny asianareo hira ny telo fangady le fa fotoana tsy ampy misy an'izay a
misy an'izay ka iny kosa angenina na ohatrany hoe na efa ferimpolo taona teoriana ary tsika de tsy lefy ao am-bava mihitsy mba ohatrany hoe fanamarihana kely a anisan'ny zavatra mitranga ihany koa zany a fa ho an'ny mpanaraka ny telo fangady a zay hetsika eto amin'ny telo fangady etseroa de mahita tsara fa be de be ny hira zay tsy any anaty rakikira kanefa hiran'ny telo fangady ary iraigny eny an-tsehatra zany hoe misy ny hira vaovao misy ka misy be de be fa na androany ary tsika zao hoe anao rakikira 10 tsy isy hira 10 10 tsy mitovy daholo ny hira ao anatiny eo a fa misy hira tonona an'izany fa zany hoe zay le ndresahana zay hoe zay tsy de tia manao zavatra maimaika loatra moko zay tsy mpanambola be oka mariny vola nge zany volany manao an'izany ny fanatotosanan'ireny hira reny miditra ao anaty rakikira tsy mora nefa ny araky n'le voalazana itery ambony nitarika telo fangady tsy de tarika hoe natao hitady vola be de manahoana vola finantsiagny vola ilaina foana fa misy fotoana zany ny fanatanterahana an'ireny koa zany mafimafy fidirana any amin'ny studio ny fomba ny fotoana lanina amin'ny répétition sy ny karazany tena mafy be mihitsy nefany araky le voalaza teo zany mamita hira ray nitarika telo fangady de dinihana mandritra amin'ny fotoana maro de ny hira maromaro ihany koa zany dinihana ao amin'ny fotoana maro de maro de manano sarotra ihany zay mahatonga naindraindray tavateny hoe vola koa etsy andaniny ny fomba fanao koa matetika be debe ny namana mpanakanto tsy manina ny lazana an'izany mitady amin'ny fomba rehetra akalazana n'ilay hira any amin'ireny onjam-peo samihafa ny ainy manjery fa nitarika telo fangady aloha zany de soa ihany fa manana namana tony télévision record tony de mba fanay mba mamoaka ny mizara ny talentanay izay isorana manokana mihitsy tony fandarany tony afahana mba mifampizary mba mifampitantara nareo mandray anay zay mba manolotra ny avaty aminay ihany keo tena tsara ny mampatsiahy antsika ny mpijery ihany koa fa tsy ny destination malagasy ihany ny fandaharan-kira rehefa eto amin'ny fahitalavitra record Madagasikara fa raha ohatra hoe iverenantsika kely ny kalon'ny fahiny dia anisany tena manome lanja manome toerana bebe kokoa zany fandaharana inona ny vaovao zany dia mbola eo ihany koa ny fiarahana maraina miaraka amin'izy miravavy ny fiarahana amin'ny atoandro dia ankoatran'izay moa zany ny fiarahana amin'irina dia raha resaka mozika ny resahana tsy voatery hoe zay tsy hitanao amin'irina de tsy ho hitanao amin'ny fandaharana hafa fa de miovaova eo ny fandefasanay an'izay hira zay ka de zay ny antony hoe tsy nanaiky ihany koa izahay teto amin'ny destination malagasy ndao indray aloha atsotsika ry zareo avy eo amin'ny telo fangady sotra betsaka satria na izay destination zay inge de hitanay hoe miara mitolona isika satria raha mifandraisako an'izany fotsiny zao de hoe oaisytsika ty de fa anisany mitondra vahaolana kely zao mitelo fangady de zay ho avy akoa mitondra vahaolana kely de ho hita ihany lay oaiza hita ihany lay lalana iny lalana iny eny ary ndao indray ary horavatsika amina mozika zay efa nomaniny zareo atsika mpijery tsy mpanaraka ihany koa ity fety anio ity de samy makafy samy mandray de samy mihaino tsara fanahoana ny mangidy efa ohatra zao hoe tsika nety de mbola lazainareo fa mangidy indray na ny mpijery atsika raha variana manaraka atsika eto ny mangidy tsy telona fa tsy haiko hoe rehefa manimanina ny Madagasikara ve nareo any am'izay alehanareo any de zavatra mamy be ny fandraisanareo azy mamy be ve zany fa tsy arovana hoe hafa ihany zay nge le hoe mangidy arivariva tia tanin'olona zany hoe ianao zany tsy eo amin'ny toerana misy anao fa any amin'ny toeran-kafa de matsiaro n'le toerana misy anao io zany mety na any amin'ny faritra ianao na any ampitan-dranomasina ianao de rehefa matsiaro an'lay Madagasikara ianao na lay fiavianao ianao
mangidy ho anao no mieritreritra an'zany tsy afa-manoatra ianao matetika ny mpamorona hira de le ilay teny tononona voalohan'le hira iny no atao lohateniny tsy de manao an'izay loatra ny telo fangady ohatra zany hoe tikanao ry vitsika verinatra sambako na en'olona tia vitsika de mbola tsy nandadizany siramaminy la tiako ianao mititrany hira zany fa maninona raha mba atao hoe vitsika na nytononona faharoa ara le vitsika de ho anay a satria zay mampita hevitra sy mametraka an'zany izany kolotsaina malagasy zany a dia noeverinay fa manan-danja kokoa ny fametrahana ny lohateny hoe mangidy satria mangidy ny ainana an'le arivariva ty atanin'olona mety be zany reny hira reny rehefa le hoe somary lavidavitra ny misy anao iny misy be koretaka mihitsy misy be koretaka mihitsy misy mitomany mihitsy misy mitomany mihitsy tena mitomany mihitsy zay mihitsy ake manko nitratra nahatonga n'iny hira iny zany a tany tany lavitra mihitsy de mandeha moa ny aingam-panahy eo ampamorona anazy amin'ny antsoiny azy hoe fandrombahana tsinona le izy de raikitra teo zany hoe enjany zany tsy any tany razana zany de mitodikely ny tenin'ny Kristy hoe no le akanton'le Madagasikara kanto loatra le Madagasikara de tena mahatsiaro ianao hoe hafa ihany zany le tany nalatsahan'ny Davono izy le fomba fiteny razana zay de raha vao tsy eo anatrehan'le Madagasikara zany de ary raha mino a fa zay olona any na tsy atao tany razana na eto tany razana ka miala an'le tany nalatsahan'ny Davono ka vao mandriny an'iny tsy maintsy lasa ny vetsivetsy-po any zay le tany ary mangidy ny ainany ary mangidy ny ainany any zay zany nahatonga an'le tonga tany Singapour izy iny no niforona ay niforona iny satria te hisotro kafe zay de hafa ihany raha tany amin'ny tanàna zao resitsika de sotro kafe tetsy ary veriko fahiteny ela hoe totika zay mitody veriko fahiteny ela hoe le kafe any tsy no mangidy fa ny aty mamy zany zany le kisarisary marin'izany mafy be tokoa rehefa ohatran'ireny satria tsika matetika montsiny zany hoe rehefa hialan'ny Madagasikara de ohatrany hoe ahita toerana tena mahafinaritra be fa le ao am-po ny miretirety tokoa mahita an'izay fa le tena any anatinao any ary am'le fototra ny avianao ihany no tena miraikitra ny manaraka anao foana iny de raha vao lavalava le fotoana tsy ahitanao azy de mangidy ho anao no miaina lavitra ny nosiny ay zany ka tena hoe mamy zany ka tena hoe kanto zany ka tena hoe fizarana ary de tena nahazo tombony izahay teto amin'ny Record Madagasikara indrindra isika mpanaraka ny fandaharana destination malagasy satry de satry moa ny tofoana ny resadresaka de mety misy efa misy misignal anazy ao any ambadimbadika any hoe le hira ny telo fangady ohatr'izao tsy alefa mirina mihitsy précis araky ny tenen'ny aja teo nareo nge rehefa mahita ny telo fangady de le hira tahaka izao foana ny tediavinareo de mba mamela ay telo fangady fa iny iny tena anisany endrasanay fatratra mihitsy aleo raha angamba hiainga eto amin'ny destination malagasy le gasikara fa mialohan'izay mialoha sady amaranantsika ny tiferahanty de omeko fitenena aminareo satria izay aloha de tena hoe ravo tena hoe faly ny fandalovanareo teto amin'ny destination malagasy de ny fotoanantsika eo ihany koa manapetra fa inoko sy antenaiko hoe tsy ny androany ihany tsika niaraka eto fa mbola ho be ny sisa de mankasitraka tamin'izay fizarana fitiavana indrindrandrindra satria raha tsy taon'ny fitiavanareo ny mozika malagasy ny fanandratana ny kolotsaina malagasy de mety hoe tsy ho tanteraka ty fiarahantsika androany ty fa hoy aho hoe soy fa misy zany telo fangady zany eny ary aloha zany hitarika ny famaranana ny teny de misaotra betsaka fisaorana ataoko tena kesa be tena lehibe de lehibe satria tsy lany maminy zany de zao isaorako be dehibe ny record nafahanay mba araky ny teny Christian hoe nizara taminareo fa de mino zahay fa voaray izy mba kely nentinay teto de hoy zahay hoe mifankatiava raha olona de aza atao mbany zavatra ny fihavanana de mivavah ho an'ny Gasikara mba ho tojo amin'ity fanavaozany ity sika ary hiavao tokoa ny Madagasikara tsika zay ny avy amin'ny Iatsa de avy amin'ny Christian gambany tsy de misy zavatra ho ampina be loatra fa mafeny zavatra tokony lazainy tarika fa
manamafotsiny ny firarijo ho antsika malagasy rehetra ary de mba anao fety sambatra anao fety sambatra ny malagasy iray manontolo. Akasitrahana ary zareo avy ao amin'ny telo fangady akasitrahana manoka ny mariko tary amin'ny sisy niteny any izy teo fa mety ho an'izay tsy naharaka de hoe tsy naheno tsara hoe ohatry ny ahoana ny feo mariko fa ivereny jereo arao ty vidéo ty satria de apetranay ao amin'ny pejiny record Madagasikara de akasitrahana ihany koa mode ao amin'ity vali ty anisan'izay tena io vali io ny azy ny tena talentany izy manamboatra ny vali tendreny io izy mihitsy ny manamboatra azy makasitraka mode makasitraka misaotra ny télévision record de misaotra ny vahoaka malagasy tsy vaky volo de manaova fety sambatra daholo de tany tsara ny fihavanany makasitraka ny aja ihany koa de makasitraka ny Christian de mbola mamerina ny firarian-tsoa atsika vahoaka malagasy manaraka ity fandarany ity amin'izao fotoana izao indrindra hoe nahatratrarantsika n'izay fahaleovantena ny fetim-pirenenantsika izay fa enina amby enimpolo taona ny nazahoantsika ny fahaleovantena de tsy adinoina ihany koa zareo amin'ny folo alin-dà. De zay ara fa de mirarisoa atsika rehetra de ty le hira zay anisany andrasantsika fatratra mihitsy ho anaovanay velomy de tsy ihany koa ny tsy saotra ary ankasitraka satria mety gaga zao nareo mety mirina zany androany de ry zareo eny amin'ny lambamena eny amin'ny senam 67 eny no nampiakanjo ny mirina asa de ahitatsika fitafy eo ny firavaka eo ihany koa ny kiraro sa hitsangana de amin'izay ho hitan'ny any tokantrano tsara hoe ohatry ny ahoana ohatry zay gasika manjy tahaka ninona de ankasitrahantsika ry zareo avy ao amin'ny lambamena eny 67 eny amin'ny senina mena mankasitraka atsika rehetra ary.